Amin'ny alahady 30 aprily no tanterahina ny hazakazaka Urban Trail 6 izay karakarain'ny Rotary Club Mahamasina. Noho izany dia ho tapaka ny ampahan-dalana rehefa mandalo ireo mpandray anjara. Avy eo amin'ny zone zitale Ankorondrano, mihazo ny rocade Marie Masay ary manohy amin'ny lalana rocade ny Arivo dia miverina eo amin'ny zone zitale Ankorondrano ny lalana isy ny hazakazaka. Isy ihany koa ny diaben'ny sekoly alahady ho ataon'ny FJKM Amparibe amin'ny alahady 30 aprily. Ho tapaka noho izany ny lalana mianga eo amin'ny parking Antaninarenina eo amin'ny buffet du jardin, mandalo eo amin'ny pharmacie métropole Antaninarenina. Mitohy miakatra amin'ny Ambatonakanga, Jirama sy manohy amin'ny lalana makany amin'ny FJKM Amparibe famonjena. Anomboka amin'ny 7 sy sasany ny fahatapahan'ny lalana mandra-pahavitan'ny hetsika. Mpianatra ao polisy munisipaly misa 200 sy mpamonjy voina misa 100 no nanatanterahana ny fametrahana eo ambany faneva ho amin'ny taona 2024 androany tao amin'ny parvy Analakely. Tanteraka ny andritra izany lanonana izany koa ny famoahana amin'ny fomba ofisialy sy ny fanomezana galona ireo polisy munisipaly sy mpamonjy voina navita ny taona 2024 izay mitondra ny anarana hoe Andiany Sedra. Misa 7 ireo polisy munisipaly ary misa 470 kosa ireo mpamonjy voina. Ankehitriny feno 50 sy 100 ireo polisy munisipaly ary misa 420 sy 300 ireo mpamonjy voina misehatra ho mpandraharaha eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Teo ambany fiahin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra no nanaovana izany lanonana izany ary natrehan'ny ministry ny filaminam-bahoaka. Nanao fanambarana ny ministeran'ny asa vaventy fa tokony ho vita amin'ny faran'ny volana Jolay ho avy izao ny fanamboarana ny ampahany faharoa amin'ny lalam-pirenena fa 470. Ny andiany voalohany izay mamitohy ny Marivoay sy Amboasary izay mirefy 70 km dia efa vita tamin'ny herintaona. Ny andiany faharoa izay mamitohy ny Amboasary sy Ivohidiala izay mirefy 70 km no injaina ho vita amin'ny Jolay. Ny ministry ny asa vaventy izay nidina teny an-toerana nanara-maso ny fizotry ny asa dia nilaza fa mandeha tsara izany fa nanome toromarika entitra kosa izy amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa. Anisan'ny lalana miasa ho an'ny fitaterana ny vokatra sy ny fifamezivezena ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro lalam-pirenena fa 470 io. Taorian'ireo faritra hafa toa ny faritra Atsimo andrefana tamin'ny farany teo dia namoaka ny tetiandro fitsarana miaramila ho an'ny faritra Boeny indray avy eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Anomboka ny 17 Mey izany ary farana ny 5 Jona. Ho an'ny faritra Analamanga mbola manana hatramin'ny alahady 30 aprily izao ireo tanora 17 hatramin'ny 130 taona hanaovany ny fitsarana miaramila.